Tantely aina mamelonaina arova izy ireo. Izay ny lohahevitra nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tantely andiany voalohany ho antsika eto Madagasikara, izay nataony 20 meraka amby 24 tany Anjepy, niarahan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Akonjo sy ny FAO. Manan-danja lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny tantely. Ny roapahatelon'ny famokarana dia inona ho tsy hisy raha toa ka tsy misy ny tantely. Miantoka ny fahatsarana ny zavamaniry, ny fiarovana amin'ny tontolo iainana, ny fahasalamana ary ny fanjarian-tsakafo noho izany ny tantely. Ny andro anio 20 Mei dia andro maneran-tany ho an'ny tantely, Journée mondiale des abeilles, ary izany andro zany dia notapahana teo anivon'ny firenena mikambana ho ankalazaina maneran-tany izany andro zany. No ny antony zahay efa nambara tamintsika teo fa ny tantely dia mamelonaina, tsy azo heverina, tsy azo eritreretina ny tontolo planetera, ny tontolo zay tsy misy tantely zany. Tsy misy aina raha tsy misy tantely. Voalaza n'Andriamantoa solo tena maharitra ny FAO teo fa raha sanatriavina tsy misy na ringana ny tantely dia ny 2/3 vokana sakafo eto ambonin'ny tany no tsy hisy ihany koa. Hitantsika amin'izany mazava-dehibe, tena zava-dehibe ny fiarovana an'izany bibikely antsoina hoe tantely izany. Fiompiana tantely sy ampiariana azo trandrahana tsara ary mampidi-bola ho an'ny mpiompy. Mbola malalaka ny tsena ary maro ny filana. Zava-dehibe ny fahatsaran'ny kalitaon'ny vokatra. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Akonjo dia efa manana paikady ho amin'izany. Ny fanampianan'ny mpiompy hiroso amin'ny famokarana moderna manaraka ny fenitra takian'ny tsena. Eo ihany koa ny fametrahana ivon-toerana hamokarana reny tantely, ny fampitomboana ny velarantany ambolena hazo na zavamaniry fakana vovombony, ny fampiakarana ny famokarana ny vokatra voajanahary. Efa misy ireo rafitra sy tetikasa entina hanohanana ireo mpiompy ho amin'izany. Ny fampandrosoana dia lalana lavitra, fa izao fitondram-panjakana izao dia tena manao ezaka be dia be ho anareo tantsaha sy ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, satria tsy vitana kabary, tsy vitana toromarika izany velorano natao amin'ny filohan'ny Repoblika ho an'ny fanjarian-tsakafo, ho an'ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara zany, fa tsy maintsy arahan'asa izany. Ary eto anivon'ity ministera ity andro manalina dia misy ny asa maro zay sahanina. Misy ireo tetikasa izay eo anivon'ny ministera izay iarahana amin'ireo mpamatsy vola, ary tsy mora ny fampiraraha amin'izy ireo mba hampifanandrifina alitsana ny ezaka ataon'ireny tetikasa ireny amin'ny vina fitondram-panjakana. Ny fampandrosoana dia tena mila mipaka tanteraka any amin'ireo izay tokony hisitraka an'izany, fa tsy sanatria isika mahazo famatsim-bola fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka dia anao toy ireny taridrano ankilaila ireny ka ny lany eny an-dalana mibetsaka no ny tonga ny an-tanimbary ho an'ireo izay mpisitraka. Zany dia isan'andro eo anivon'ny ministera no anarahanay maso hoe tsy ho lany amin'ny tsy tokony ho izy ny volam-panjakana sy ireo findramam-bola avy amin'ny mpiara-miombon'antoka, fa mba tena hipaka tanteraka any amin'izay tokony hisitraka izany, indrindra ho anareo ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fanodinana ny vokatra ihany koa dia isan'ny zava-dehibe. Manana rafitra maro isika napetraka amin'izao fotoana izao hanohanana anareo mivantana. Voalazako teo ny Fonds de Développement Agricole na ny FDA, mbola eo ireo tetikasa na dia efa mamaraparana ary izy ireo mbola afaka manampy anareo, toy ny tetikasa Prospere sy ireo tetikasa maro hafa. Eo ihany koa ny programa fiarina izay napetraka ny filohan'ny Repoblika hanampiana mivantana ny tanora sy anareo izay
mpandrarà ao anatin'izany sehatry ny fiarina indrindra isika tamin'ny fambolena sy ny fiompiana zany. Nandritra ny fankalazana dia nisy ny fitsidiana mpiompo modely tao Anjepy efa matianina amin'ny fiompiana tantely. Injara manana trano tantely manodidina ny 400 ary nanambara fa mampidi-bola ny tantely satria ny tohatra iray dia mety mampiditra iray hetsy isam-bolana eo. Efa mamokatra 3,000 litatra isan-taona izy ary efa miditra amin'ny fanondranana ny vokatra. Misy vola ny fiompiana tantely, tena misy vola ary azo ivelomana toy ny fiompiana rehetra ihany moa zany fa ny zavatra azo tenena fotsiny zany rehefa miompy tantely anankiray dia mieritreritra ny mahazo iray hetsy ariary ao anatin'ny taona aloha fitambarana izay zany moa zany mitambatra fa za zany atao hoe lasa somary nametrahany ny andraikitra ny amin'ny fitantanana le fiompiana fotsiny dia ny fitambarandreo mahery ny 3,000 litatra eo zany ny amin'ny akapobeany vokatra fa matetika moa zany miova ny toetrandro dia arakarak'izay koa moa zany rehefa miakina amin'ny contrat ohatra hoe tamin'ny taona lasa teo zao natahotra vao nanomboka mihitsy ny fiandohan'ny vony dia hoe tonga ty valanaretina ty dia valanaretina coronavirus ndresako dia votonga io dia natahotra zay hoe tena tsy handeha ty tantely ty ndao hivadika any amivarotra andiha tantely indray aloha no atao tsena dia mivadika anakandray dia zany hoe lasa andiha tantely indray zany no nipana an'le tsenanay tamin'ny taona lasa teo fa tsy nakany amin'ny rano tantely kokoa dia amin'ity indray zany zao hita indray fa na le covid-19 ara dia vao may lasa nampitombo mipila tantely rano tantely le izy fa tsy nampihena dia tapa-kevitra fa makata amin'ny rano tantely indray zany ka nagbokatra maka eto aminazy alefa ny any ivelany ilay izy dia zay moa zany tena mpanjifa atao hoe mpanjifa vaventy eto amina fanaizana zany ara tsy adino ary tena isan'ny matanjaka ihany koa ny mpanjifa eto toerana na dia makaray litatra isaky ny olona ary le olona dia hita tena hoe tena malany be be mihitsy. Segofre zao 42/19 zao izy ny refiny 900 sy 3,000 ariary. Ny rano tantely zao amin'izao dia 9,000 sy 1 alina ny ranony. Ny andiha tantely miaraka amin'ny trano tantely izay misy 5 cadre couvin zany dia efa misy segofre ny coro sy ny hose dia ao anatin'izay misy piston zany hoe fanafody famonoana ilay varoa zany dia vidin'izay teletsy ariary. Ie ny fiara-miasa ny amin'ny fitondram-panjakana isa-tsokajy ny tena be dia be na dia ny eto Anjepy fotsiny ara zao dia misy fiara-miasa ohatrany hoe mba tokony mba misy dina ifanaovan'ny commune Anjepy zany efa natao mihitsy moa zay mamela renikazo anankiray isaky ny ara ny mpikapa hazo zany mba ho vavetiny ihany zay zavatra zay zany zao dia ngeza be dia eo koa moa zany ministera ny misy projet mpanjakana toy ny prospere zay tena manohana tena mametohana ho an'ny biopy ara-pitaona molina gaufre ny extracteur zay avaiza moa reny fa tsy avany amin'ny fitondram-panjakana dia isorana be dia be anazy na dia zao andro iraisam-pirenena ho an'ny tantely zao ary tantely manidina dia efa tena hoe eritrina hoe zava-dehibe na zao fantongavan'ny fitondram-panjakana eto amin'ny toerana isy anay na dia eto amin'ny commune Anjepy zao ary. Manam-pandriana zay satria dia efitra kely ihany no mba misy ny atao hoe toeram-pampidonana tantely nefa raha amin'ny norma zany dia mba tokony tsy na dia ataontsika fotsiny ara hoe aka ohatra tsy tokony hiaraka ny rano anasana tananao sy ny toerana ametrahana tantely ao anatina etazera noho ny izy lasa mifindra makao amin'ny rano tantely zany dia tokony mba ezahana zany ny anaraka norma dia manam-pandriana zay ny anangana toeram-pamidina tantely manaraka an'izay norma zay rehefa nataonay nefa ny vivian'le izy dia tafakatra hatrany amin'ny 12,000 ariary ilay izy dia manam-pandriana zay tena hoe raha mba misy tosy azo avy amin'ny fitondram-panjakana dia mba manam-pandriana zay mba hoe anampy an'izay na dia ampaterony ihany ary raha misy tosy ohatran'izay dia sahanay no miteny fa amin'ny etoana ohatran'izao dia efa misy an'izay melony izay manaraka norma eto amin'ny toerana sotra lilana. Misaotra betsaka anao dia zay dia fovaliko zany aho alefa ty mpiara-miasa ijeran'izay mba afaka manao dossier de projet aho dia mampanantena anao zay fa ho ampianay anareo amin'izay mba io boribory ilay fialiana zay ataonareo dia hijerevanay zany anampiana anareo anatao fotoana. Nisy ny fanomezana fanafody ifehezana ny aretina varoa izy azo ny mpiompo tantely ho an'ny commune Anjepy.
nofaranana tamin'ny fizarana loka ho an'ireo ny faninana tononkalo iarovana ny tantely ny lanonana andro fankalazana maneran-tany ho an'ny tantely